Tompoko lasy tompoko vavy faly miarabantsika rehetra tonga eto androany. Ny voalohany teny alohan'ny tena ventikafatra zany a dia ny hafaliako tonga eto amin'ity toerana ity ato amin'ny Montfort Saint-Gabriel. Fa nisafidian'ny Andriamatoa minisitra manokana mihitsy ity toerana ity raha vao naheno izy hoe taty no nianarako tamin'izany classe de T1 nanomboka zay tery amin'ny farany ambany tery tamin'izany ity mbola tany malalaka fanaovana baolina. Dia avy eo rehefa tonga classe de 6e moa dia nifindra tato Notre Dame ny tenako. Tantaraiko an'ilay niray tomobila. Fa tato amin'ity sekoly ity zany no nangerako loty. Oui, tena marina zany. Classe de T1 tamin'ny monsieur Stanislas tamin'izany dia tonga teto monseigneur Gaëtan Razafindratandra amin'ny famaranana ny taom-pianarana dia tary ambadika tary ny fivoriana dia za any amin'ny farany ohatran'iny dia mpampianatra anay tary aloha tary daholo dia tianao an'ilay zavatra dia menatra sady natao ohatran makivaky olona dia hera satria tsy maintsy mihera le manao hoe hera kely raha miseny dia hivoaka dia rehefa tena tsy tantoko ilay izy dia lasa tao ilay zavatra. Inona tiako tenenina misaotra betsaka Andriamatoa minisitra ny safidy an'ity toerana ity sy ny safidy amin'ny Mahajanga. Fa tena zay vao nandalo aty Mahajanga zany hatramina prime ministre ny tenako dia tonga eto amin'ny kafaliana tokoa. Fantatro fa tsy avy eto Mahajanga rery ny mpizaika eto fa avy any amin'ny lafivalonyosy. Ny faharoa voalaza teo ny fanavaozana ary tena zava-dehibe ny fanavaozana ny tontolon'ny fampianarana teknika sy fampianarana arak'asa. Amin'ilay nitenenin'ny Ramatoa minisitra teo hoe amaly ny filana maika. Ao anatin'ny politika ankapobeny fanjakana ho an'ny fanavaozana dia mazava be ny tenin'Andriamatoa filoha. Dans l'intérêt exclusif du peuple malagasy. Ho tombotsoany malagasy irery ihany. Dia ny faharoa voasoratra ao dia hoe la jeunesse, fer de lance du changement et toutes les catégories de la population doivent être associées à cette œuvre. Ny tanora izay kitro ifaran'ny fanavaozana dia tsy maintsy hampandraisina anjara. Ka raha miteny Ramatoa minisitra teo hoe amaly ny filana maika dia tena maika tompoko ny fanomezana asa avy amin'ny alalan'ny fanofanana arak'asa ny tanorantsika sy ny zanantsika. Zay na tonga ny tenanay tonga aty satria mampalahelo ny mahita ny zanantsika tsy mahay miasa. Be ny manam-pahaizana, vitsy ny mahay miasa. Ary ato amin'ny gouvernemanta zay tarihiko efa nyteneniko omaly miaraka midinika sy miasa izahay. Inona moa ilay filana lazain'Andriamatoa tale général teo zay singaniko manokana koa fa tena maharesy lahatra be ny ataoko hoe ny fahaiza-manaony sy ny fiainony ny afatra amin'ireny kabary isan-karazany ireny. Raha nyteny izy hoe fanomezana compétence no niteneniko tary amin'ny atelier RSE dia tena zay mihitsy ilay tsy ampy teto ary amafisina ato amin'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa. Voaray daholo ny vidéo teo hoe ny machine ampiasaina ato ahodina tanana nefa ny ampiasaina rehefa miasa dia machine industrielle. Voaray koa le hoe tsy mifandraika amin'ilay filana eo amin'ny faritra ny fampiofanana. Zany hoe ny zavatra misy aloha hatreto hitantsika mitovy daholo ny vontoatin'ny fampianarana na any Diego na any Toliara na any Mahajanga mitovitovy daholo ny lycée technique raha ny fahitako azy. Le fanavaozana entintsika izay antenaiko amafisinareo anatin'ity fionam-be ity dia zay fampifanandrifina ny filana isaky ny faritra na ny filany Madagasikara. Inona moa ny zavatra tena goavana entsika mampandroso an'ity firenena ity? Voalohany ny fizahan-tany. Misy fanofanana ara teknika ve na fanofanana arak'asa momba ny fizahan-tany. Zay zany angatahako dinienareo eto zany. Sa ve tsy maintsy mandeha any amin'le andaovam-bola lafo be ny zanantsika vao afaka hanao guide touristique, vao afaka hiasa amina hôtely lehibe sy ny sisa. Faharoa
tsika dia apiditra fampiasam-bola matanjaka, misy indostria matanjaka ho avy eto. Zavatra hitatsika mahafinaritra be mahita an'ilay fampiofanana arakasa teo centre de formation momba ny fanamboarana sambo. Misy orinasa goavana eto Madagasikara, ny atao masina ndraisiko ohatra Ambatovy, dia mitaraina ny vahoakantsika, ny zanantsika efa tsy mahita asa ao Ambatovy. Inona ny antony? Ny zanantsika manana master, manana licence, manana bac, fa tsy manana compétence technique, tsy manana compétence professionnelle. Dia ny Philippin no recruter ny Ambatovy hanao soudure, dia menimenina atsika hoe zay ary manao atelier électrotechnique moa le mpanao soudure, ka hoana ny zanakay tsy voaray ao Ambatovy, satria ny olona tonga dia ingénieur en soudure. Zany ny zavatra mila diniantsika. Inona ny zavatra ampianarina? Ny anankiray ngeza be, ny lafiny numérique, ny intelligence artificielle efa ao anatin'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Fa tena asa mamelona ny zanantsika io, na ao an-trano fotsiny ary izy. Asianan'izany ve ao, dinionnareo le izy. Dikan'izay aloha dia mila fampiofanana mpampianatra tsika. Fa ho ataontsika izay zavatra izay rehefa ozonareo hoe zay no anaovana anazy. Amin'izay vetivety dia mahazo asa ny zanantsika. Manaraka, misy zavatra hitanay tany Rosia. Miresaka numérique tsika, ohatra ny zavatra hitako maso tany dia dépannage informatique, fanamboarana solosaina zany. Dia zao le système arosika eto le hevitra fa zay ao anatin'ny gouvernement aloha efa anatanteraka, efa anao projet pilote. Misy olona ingénieur en informatique fa tsy mahay dépannage. Misy olona afaka bac, tsy afaka nanohy fianarana. Misy olona BEPC. Misy olona efa tena manana ny asany fa te hianatra dépannage informatique, dia recruter ao anatin'le centre de formation izy, dia tonga ao zany tsy mitovy ny niveau, dia ray volana na roa volana tronc commun momba ny bazina informatique sy dépannage informatique. Le minimum manomena anazy. Tapitra io, miala amin'ny mpampianatra, tsisy mpampianatra intsony, dia omena ordinateur ray ny mpianatra misy fahasimbana, dia tonga dia pratique. Na herinandro avy tany an'iny na ray volana. Misy efa mahay ny sasany ao, misy mbola tsy mahay mihitsy, dia zay mahatavavoaka voalohany anontanian'le sasany. Ao anatin'ny herintaona manana compétence le mpianatra, afaka manao dépannage informatique, tonga dia voaray any amin'ny orinasa na manangana ny orinasany izy dépannage informatique. Sosokevitra rosiko aminareo ato amin'ny fanofanana arakasa zany, herintaona zany, fa tsisy examen io, tsisy maka BAE sy ny sisa, fa tonga dia compétent le olona raha mifanandrify amin'ny besoin-tsika zany. Dinionnareo zany zavatra zany. Fa zay aloha efa anao projet pilote ao miaraka amin'ny ministère zay voakasika rehetrarehetra. Ny amaranako azy dia voalazan'Andriamantoa tale général teo le hoe fampiofanana ny zanantsika amin'ny fandraharana, entrepreneurship. Fa mahay koa le zanantsika manana fahaiza-manao, afaka miasa fa tsy mamorona asa fa lasa mitady asa. Mandra-piasiny investissement be dia be, mila mahay mitady vola ny zanantsika. Ny gouvernement efa miezaka mankany amin'ilay fangatahany tanora hoe mba ahena ny tahan'ny zana-bola rehefa mindram-bola any amin'ny banky izy. Dia misy an'ilay tetikasa fandroso zay vao nosokafana tamin'ny tapa-bolana lasa. Tetikasa fandroso zany, ny zavatra tonga dia arosoko eto ny zanantsika zay tena mahay, dia tokony zany rehefa mandeha le entrepreneurship mamola vola tetikasa dia entina any amin'io fandroso io. Ny fandroso dia tsy vola omena fa fampindramam-bola amin'ny tany tena ambany dia ambany. Mamerim-bola ny zanantsika fa vola mpanjakana ihany io. Fa raha mandeha le fampianarana amin'ny entrepreneurship atao amin'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa zany, mivoaka eto ny zanantsika, mandefa ny tetikasa ny any amin'ny fandroso, mahazo famatsim-bola, tonga dia mamorona asa ho anazy izy, ary rehefa mamorona orinasa ho anazy izy dia mamorona asa ho any namany ihany koa. Ohatra izay le zavatra mapetrakantsika amin'ity
fanavozana ity dia mampirisika anareo za faly sy afa-po mahita n'Andriamatoa minisitra rehefa miara-miasa eo zay a dia hitako izy fa olona manana fitiavana. Hitanareo angamba le fitiavana lazay koa passion rehefa miasa. Mahita ny aitarika lazay ny tale général teo mobilisation naovany anareo ary indrindra ny fedivany amin'ireo poste budgétaire reo voatonga izy angamba herinandro tapabolana dia efa miresaka izy eo amin'ny conseilnay misy poste be dia be milona any mila recruter na mpampianatra mila zao ary tena niady izy menada izy sy ny mena ny indemnité de cré dia aveo ny indemnité d'appui technique tena miady ho anareo anatin'io sehatra io izy ary za tena mino fa tena ho tafavoakatsika aingana be ny fanavozana ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ny zavatra ho tapakinareo aorinanyity araky ny teneny Ramatoa minisitra teo misy tonga dia azotsika tanterahana eo no eo dia tonga dia tanterahantsika eo no eo zay tsy maintsy miandry amin'ny herintaona dia efa eo mpamola volana ny LFI tsika zao dia ampidina anaty LFI voaray daholo le hoe tsy fampihana amin'ny ara-bola sy ara-pitaovana teo fa ataontsika fampianarana teknika sy fanofanana arakasa tena tsara zany mba azahoantsika mamoaka sy mamokatra olona tonga dia afaka miasa sy mamorona asa rehefa vita ny fanofanana ara-teknika sy ny fanofanana arakasa. Dia zay eo amin'ny gouvernement zany efa malala ny besoin, efa misy comité kely natsanganay. Ny agriculture mila ina le filaza ministra azy vulgarisateur agricole. Aty amintsika mamokatra an'izany miara-miasa amin'ny FOFIFA zany ny aty fa tsy hoe zareo any foana mamola volan'le olona. Ny ao amin'ny ENSOA zay sekoly ny manamboninahitra lefitra ao anivon'ny tafika malagasy misy fampianarana mongana ny agriculture ao dia efa miara-miasa daholo ahafahana mamokatra miaramila ihany koa zany afaka anao le vulgarisation agricole fiara-miasa ohatra zany zany ny ataontsika amin'ny gouvernement tao tena tokony aingana be zany ny fanomezantsika asa sy fanampitsika ny zanantsika amorona orinasa sy amorona asa. Zay angamba ny tompolasiko vavy ny afatra sy ny politika tiana ho zaraina dia ambarako ary fa misokatra amin'ny fomba ofisialy ty fionambe ho an'ny fanavozana ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ity dia mahangataka anareo ho feny fahavitriana amoaka zavatra tonga dia concret azo tanterahana ahafahanay manampy anareo amin'ny fanatanterahana anazy. Mankasitraka tompoko lahy makatelona tompoko vavy. Indrindra zany Andriamatoa Prime Ministre ianareo namanao anaty gouvernement singana manokana ny ministre ny fampianarana teknika sy fanofanana arakasa isika rehetra zay manatrika etona ajaina ny arifenitra sy ny lara-boninahitra misy atsika tsirairay avy tsy akanavaka arabaina daholo isika rehetra zay atao anatin'ity trano ity. Tompoko lahy sy tompoko vavy sy tompoko lahy tsy fombafomba fotsiny ihany ny fisiany Andriamatoa Prime Ministre tonga eto amintsika androany. Famantarana lehibe zany fa tarihiny avy any amin'ny tapo ny fitondram-panjakana ny fanavaozana. Ary izy mihitsy no miantoka ny fandrosoan'ny ezaka rehetra sy ny fitohizana. Mankasitraka indrindra ny Andriamatoa Prime Ministre noho izany zava-dehibe izany. Tsy etsika mitokana ity fionam-be ity. Tafiditra ao anatin'ny ezaka lehibe ataon'ny ministera misahana amin'ny fanavaozana manerana nosy izy ity mba handrisika ny sokady sampandraharaha rehetra, ny faritra rehetra, ny herivelona rehetra eto amin'ny firenena hiara-manorina ny fototry ny repoblika fahadimy. Ny sokadin-draharaha sy ny faritra tsirairay dia manana anjara toerana amin'ny fanorenana izao fanavaozana izao. Izany no antom-pisiny ity fionam-be lehibe ity ary antony hanomezan'ny ministera misahana amin'ny fanavaozana lanja manokana azy ary mahatonga anay ny tantsoroka ara-teknika sy manotrina miaraka amin'ny ekika marobe an'izany ministera izany. Tsy misy firenena mahavita mandroso raha tsy mampiasa vola sy hery hanofanana ny zanany. Ny firenena mandroso dia ireo mahavita manova ny tanora ho mpiasa mahay, voahofana tsara, mahavita mamokatra sy mamorona avy amin'ny tany sy ny hery an-tanany. Tsy vahiny amin'izany Madagasikara manana ny sehatra maro
azo ampandrosoana isika fambolena fiompiana ny fanorenana ny teknôlôjia vaovao ny asa tanana ny fizahatany ny angovo ny arena voajanahary be deabe sy ny sisa sy ny sisa kanefa tsy azo afenina fa mbola tsy ampy ny fahaiza-manao ara-teknika izay azo ampiasaina avy hatrany betsaka ny tanora mivoaka avy amin'ny fampianarana nefa tsy mifanaraka amin'ny tsenan'asa ary betsaka ny orinasa manana olana amin'ny fitrandrahana teknisianina mahay avy eto toerana tsy olana isam-batan'olona ihany zany fa sakana lehibe ho an'ny toe-karena manontolo mihitsy tsy fanavozana tsotra amin'ny sehatra iray ty fanavozan'ny sekolite ny ministera teknika amisahana ny fanofanana arakasa fepetra tsy maintsy isiny fahombiazany fanavaozana amin'ny akapobeny zany izany no mahatonga ny vokatra ho azo avy aty amin'ny fionambe ho manandanja manokana anatin'ny lala-kevitra ny fanavaozana ny fanapa-kevitra hovokarin'ny fionambe ity dia tsy hijanona fotsiny eto mahajanga alefa izy ireo ara-nome vahana vakevitra mivatana ho an'ny ataontsika hoe document national d'orientation de la refondation na le hoe donor io fekevitra lehibe izay ho avoakatsika rehefa tapitra ny fikonan-dom-pirenena sy ny fionambe maro isan-karazany toy izao ireo fekevitra azo eto zany dia vokatra izay asa ho ataonareo androany sy rapitso dia anisan'ny fototry ny vina nasionaly ho volavolaina midiky zany fa zava-dehibe loatra ny dinika atao eto akarina hatrany ambony indrindra any fanjakana ny fahitanareo ny fanatsara izay fanatsarana ity setry ity sy ny fanolorana hevitra anavaozana ity repoblika atsika ty ho anareo mpiara-miasa ao amin'ny ministera ao amin'ny METFP manatrika etona ianareo dia ndraikitra amin'ny fampiarana ny vokatry fionany fionambe ity ny gouvernementa no amaritra ny fepetra-kapobeny fa ny anavaozana ny fampianarana ara-teknika sy fanofanana arakasa dia hiatomboka voalohany indrindra avy amin'ny sehatra misy anareo eo amin'ny toeram-pampianaranareo amin'ny fifandraisanareo amin'ny orinasa mandray mpianatra vitanareo fiofanana ho eo anilanareo mandrakariva ny ministera misahana amin'ny fanavaozana ny gouvernementa manontolo fa indrindrandrindra ny flou ny fanavaozana ny colonel Michael Andrenirina sy Andriamatoa Prime Ministre Rajonarson Mantina izay manao zava-dehibe tokoa izany ministera izany koa ka ho anareo ny tanjona iombonana dia na dia tsotra saingy masina loatra hiara anorina repoblika vaovao isika miantoko ny fampandrosoana ho amin'ny sehatra rehetra eo anivon'ny firenena kanefa eto a dia manararoatra ihany satria matetika isika manontany hoe inona moa zany fanavaozana zany ny fanavaozana dia hitatsika amin'ny fitondram-panjakana dia fanavaozana ny repoblika miainga any amin'ny fanatanterana ny politika mpanjakana ny fanavaozana na ny PGER dia fanatanterana zany dia misy ny programa fampiarana an'izany politika akapobeny fanjakana izany PMO PGER efa mino fa ny ministra rehetra namana eto dia mahay ny lesona raha dininy Andriamatoa Prime Ministre anadina anay izy inona ny ao anatin'izany PMO PGER zany dia zavatra anankiroa mitsongadina lehibe ny anankiray dia ny amaly ny filana maiky izay ilainy vahoaka malagasy répondre aux besoins urgents dia ny faharoa ny anatanterahana ny fanatanterahana ny programa ny fanavaozana izay natolotry ny filohan'ny fanavaozana tamin'ny pomba votsialy tamin'ny fahavalombiroapolo ny volana febroary tamin'ity taona ity ny anatanteraka izany ary efa hitatsika misongadina ny asa rehetra izay natao ny famalina zany zavatra maika rehetra ao ny jiro ao ny rano ao ny lalana ao ny fahasalamana ao ny fampianarana sisa maro izay fantatritsika fa mipaka fiainantsika andavanandro
ezaka lehibe no vita tao anatin'ny fotoana ny mpitrametrahany ity fidora-panjakana ity fa raha tsy manana le vina politika sy finiavana politika ny mpitondra fanjakana dia ho sarotra ny anateraka zany kanefa fa hita mitsongadina ary isan'andro san'andro tsy matory alina tsy matory andro manatanteraka an'izany ary izahay rehetra ministra reo tsy apatoriany reo indrindra fa Andriamatoa Prime Ministre Andriamatoa Filoha izay amin'izay zavatra angatahana aminay tsirairay avy ho an'ny ministera izay manametsika ho voninahitra androany ny ministera ny ministera teknika sy ny fanofanana arakasa nay ny safidy Andriamatoa Prime Ministre tantarako kely zavatra kely tamin'ny voalohany tamin'ny gouvernementa voalohany efa nieritreritra fa ho anisan'le atao ministra izy tamin'izany izahay moa samy solombavam-bahoaka dia rehefa notendrena ny gouvernementa tamin'ny voalohany dia atao amin'ny antemera-pirenena ihany koa niova ihany koa ny mpitatana ny filohan'ny antemera-pirenena niova ny bromaritra dia ny teny izy hoe za tsy aka nininona amin'io fa aleko any anaty gouvernementa nisy toerana zay nendrika anazy tao anatin'ny bromaritra fa zao ozy izy raha sanatria tsy lasa ministra dia tena voadobla ohatran'le akoho teo zany satria izy sady tsy nidra tao bromaritra ny tsy lasa ministra tsy hitako izay nitenenina taminy satria izy lasa ministra toy izy izy hoe maharety ianao fa hanana amin'ny toeranao anatiny tonga ny gouvernement tantarianao Andriamatoa Prime Ministre dia tafiditra somatsara izy fa zao le andro anandrenana iny fakahita izay menada zany tao Filoha dia ozy izy za hoe mifampiaraba mifamihina tonga ty ihany ianao farabaina inona kay le ministera tantaninao tena tsy fantatro dia ozy izy mahatsiazy satria efa nahita an'le ministra anankiray atao amin'ny ministra ny fanabeazam-pirenena fa io koa mba nitsiriritiny io satria izy efa tale jeneraly tao dia izy nieritreritra hoe ao ministera fanabeazana dia ozy izy mahatsiazy vieloha ianao efa lasan'olona mainina fa mety ministère ny enseignement technique dozy izy raha tsinako dia ozy amantsy azy hoe vitanao io ary tena vitany satria zao raha tany aloha tany ny ministère ny enseignement technique dia ataontsika hoe ministère strapontin indraindray olona tsy tena mifanojo amin'izany ministère zany no menan'io fa le ambokambony ozy izy tsika tany aloha tany fa niova ny tantara manana ny toeran-gezabe zany ministère ny enseignement technique zany tena ngezabe manana vina manana équipe dynamique ary isorana prime ministre zay isan'andro san'andro manohana anazy isan'andro san'andro eo miteny aminy na mpivoakany ao anatin'ny rehetra amin'ity indray mitoraka aty zany dia ho atsika chance anankiray ngezabe ny ampisehoana fa tena moteur ny fampandrosoana tokoa ministère ny enseignement technique fa raha vonina ny fanjakana vonina gouvernementa vonina ny filoha fanavaozana république vonina ny prime ministre vonina zay anaty gouvernementa mantolo isika rehetra miankina aminareo sisany toyany raha vonina ianareo vonina aty isika rehetra vonina anovana zany fanavaozan'ny république zany efa bolana izy ny teo efa bolana ny prime ministre ny teo ny zavatra vita efa dinga andava be efa tsy voarefy intsony ka mbola mentsika fotoana maharitra ho an'ny fanavaozana jusqu'au bout izy ny tanora rehetra ho an'ny fanavaozana jorotsika ho an'ity firenena tya dia farany dia zao niady varotra ny ministre ny teknika hoe alao ny anay eo ataonay any mahajanga fa tsy tanina rivorery kory Madagasikara androany zany mahajanga zay koa zany Madagasikara ihany koa zay no afatra lava efa foy ihany koa izay ampitainay amintsika rehetra fa
rehefa vonina isika rehetra anao fanavozana miankina antsika rehetra miaingy amintsika tsirairay avy ampisehoana fa mahavita azy izao fitondrana zao dia isika rehetra angatahako tsanganaka azafady monsieur le premier ministre tena mialatsiny dia mitodia ny ambadika an'ireo olona reo ianao azafady ny anontaniako antsika rehetra atsangano ny tanana izay tenao fanavozana miaraka amin'ny filohan'ny fanavozana sy prime ministre ny gouvernement fanavozana jerenao aorinanao reo ofao tsara le tanantsika rehetrarehetra reo zao zany profa mahajanga dia vonina dia miaraka daholo isika rehetra amin'izay fanavozana zay toy isytsika lavitra be ny lalana ho an'ity tombotsoan'ny firenentsika ty makasitraka tompokolahy makasitraka tompokivavy